Mandranonareo makany amin'ny assurance aro maka vola fa zananao assurance AVA aro ny vahoaka tenareo koa misoratanarana dia izao ho an'izay ho taranankareo zay assurance aro manolotra anao ny vaovao. Bijouterie Ravaka manolotra anao vaovao. Alatsinainy faharoan'ny volana aprily 2024 toko lasy topoko vavy ampitiavana nandrolorana ny araba ary arahana aminao ihany koa amin'ity takarivany alatsinainy pasika ity manasanao zay tsy saraka amin'ny fahitalavitra maty avy eo anatin'izao fotoana ny fampalalambo zao araka nefa fantatsika alatsinainy pasika ny andro androany ary dia fotoana izay ny raha rehetra ny ala tamin'ny mahazatra ny sinda tamin'ny fiainana andavanandro ary nanatanteraka fitsangatsanganana ny akamaroan'ny ankonana tamin'ity andro androany ity fanindran-dalana amin'izay mihitsy ny vaovao ny akamaroany vaovao zay hoentina amintsika fa mialohan'izay aloha dia efa nandray ny fepetra rehetra izay mifanandrify amin'ny fetin'ny pasika sy ny alatsinain'ny pasika ary zareo teo anivon'ny mpamonjy sampandraran'ny mpamonjy vonana ny sapeur-pompier hoy ny filazantsika azy maro ny fepetra izay fanondraisina ahafahany rehetra mianoka tanteraka ao anatin'ny fetin'ny pasika. Paka Herendoza, io teny filamatra napetraky ny avy eo anivon'ny vondrony mpamonjy vona na ny sapeur-pompier avy eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Nisy nipetraka napetraka mba hisorohana ny loza sy mba ahafahana manafaingana ny famonjena raha misy vona tampoka. Nisy ny fametrahana ireo fitaovana sy olona misahazany tamin'ny toerana maromaro teto an-drenivohitra. Mpamonjy voina eto Antananarivo renivohitra zany dia nandray ny fepetra toy izao voalohany. Nampitombona avy roeny nisan'ny mpamonjy voina rehetra miasa mandritra nyity herinandro ny pasika ity. Faharoa dia miezaka manatona ny toerana izay misy ny loza zay. Zany dia ny fiazahana manatratra mandrakariva ny fanasiana centre de secours iray isaky ny firaisana. Izany no natao moa zany mazava ho azy dia hanatsarana ny kalitaon'ny famonjena voina. Ny tsara ho fantatra dia ny hoe ny mpamonjy voina sy ny mponina dia mpinamana ary indrindrandrindra amin'ity taona 2024 ity dia ny tsara petraka ho fanamby zany dia ny hoe mpamonjy voina sy ny vahoaka miara misalahy amin'ny fiarovana sy ny famonjena voina. Raha sanatry zany misy loza miatra dia tokony tsy salasala isika miantso ny mpamonjy voina amin'ny alalan'ny larapinday 2020 am'zapo io dia azahoana azy daholo ny opérateur rehetra. Hatramin'ny faran'ny herinandro no makaty dia tsy nisy loatra ny fidirana antsehatra nataon'ny mpamonjy vona tamin'ny lozan'ny tranga. Trangana loza efa fahita isan'andro ihany no betsaka nisy nandritry ny fialan-tsasatry ny paka somary lavalava iny raha nambarany avy eo anivon'ny mpamonjy vona.